La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Tsy totosan'ny famorim-bahoaka no kasain'ny hetsika ho an'ny fanorenana ifotony tanterahana androany teny amikanjan'ny 12 May. Nangina tanteraka ihany koa ny teny amikanjan'ny Maki izay toerana nomen'ny prefektora azy ireo. Telo volana mialohan'ny hanatanterahana ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Mbola maro ireo olom-pirenena antoko politika. Fiarahamonim-pirenena no mametraka ny ahany amin'ny CENI. Laza ny anaramaso akaiky izay fifidianana izay ny KMF Knoye. Niova indray ny tetikady nampiasain'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nanakorotana ny fitakiana ireo mpampianatra hoy izy ireo. Raha nitranga tamin'ity androany ity. Noterena ny sasany tamin'izy ireo tsy maintsy hampianatra indrindra ny mpampianatra firamina. Toy ny mahazatra moa dia asa miavaka indray nentina aminao anatin'ny fampalalam-baovao ny fanaovana sary. Ireo mpanao portrait indray no entina aminao androany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia afo miredareda be any Grèce. Mitoy ny famaizana ao amin'ny faritry Athènes. Olona manodidina ny 50 no fantatra hatreto fa maty ary ny 100 ny naratra mafy. Ny adidin'ireo avy hatrany ary. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray eto amin'ny fotoanany vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao amin'ity alina ity dia tsy tontosa ny famorim-bahoaka izay no kasain'ny hetsika ho an'ny fanorenana ifotony tanterahana tamin'ity androany ity teny amikanjan'ny 13 May. Nangina tanteraka ihany koa teny amikanjan'ny Maki izay toerana nomeny prefektora azy ireo. Fizora Valy. Mpitandro ny filaminana no nameno ny kianjan'ny 13 May ny marany ateo. Tsy tontosa ny hetsika famorim-bahoaka izay nokasainy ny hetsika ho an'ny fanorenana ifotony na ny HFI no tanterahana. Nijanona tety ivelany kosa ireo andian'olona saika hanao fihetsiketsehana izay tsy nisy tafiditra tao anatiny ny tolakandro teo. Ho an'ny mpanao politika nanaovana fanadiadiana, fanakorontanana ary fanelingelenana ny zotra-pifidianana izay tontosaina afaka volana vitsy no ataon'ireo mpitarika itsy hetsika fanorenana ifotony ity. Fanakorontanana ho azany fanakorontanana saim-bahoaka fa aleo mba ilamina amin'izay ny vahoaka. Aleo tsika nefa mahafantatra tsy hisy mihitsy ny atao hoe fitondrana tsara tantana raha tsisy ny fifidianana. Izay eo amin'ny antoko avana aloha dia tsy momba n'io mihitsy fa dia ny anay dia ny fisorana any amin'ny fifidianana ihany ny zava-dehibe. Za tsy mandany le teninareo manao an'le hoe reo fondation ataovy propagande nareo le fondation raha sanareo ampiseho ny herinareo hoe manana valeur ray. Tsara le fondation fa zany le fondation zany tompoky vita ao anatin'ny 2 volana na 2 volana. Amatona zany. Angavanao zay le mato premier ministre tazomera samy farana zay fitokisana petraka ny vahoaka aminao zay ary matoky simino hoe fa tsy maintsy tanteraka ny fifidianana. Ankilany tsy tao anatin'ny fotoana fohy no ahafahana manatanteraka ny fanorenana ifotony eto amin'ny firenena. Jingena maro no mbola lalovana anatin'izany ho ny filohan'ny filakevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM. Raha iresaka refondation zany tsy azo atao akamehana ka fa ao anatin'ny saina tony no anaovantsika n'izay zavatra zay. Iteny hoe zao ny feptaona ametrahana an'io satra ho anay ny iteny an'izay satria zavatra processus ny fijerena azy ohatra ny réconciliation nationale. Io ny tsy resaka politika fotsiny, ny resaka hoe fandaharam-pianaratsika. Nisaka éducation civique ohatra volet anankiray ao anatin'ny refondation zany resaka politika zany. Raha tsy resaka tsika ohatra fotsiny zao ny resaka décentralisation. Ka zay ny lazako hoe tsy azo atao akamehana io fa dinihitsika amin'ny saina tony ary dinihina lalina. Raha tsy haivina hetsika tsy nahazoana lalana na teo anivon'ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo na teo anivon'ny prefektura ny hetsika saika ny tontosaina androany teo amin'ny kianjan'ny 13 May. Nangina tanteraka ihany koa ankilany ny tetsy amin'ny kianjan'ny Maki toerana nomen'ny prefektura azy ireo.
taoriny ny fiaonana teny amin'ny préfecture teny Tsimbazaza ny zoma izao no mikasa ny anao fihetsiketsehana indray ireo mivondrona ao anatin'ny HFI. Amin'izao reitenenantsika eto amin'ny fampalalam-baovao izao dia misy afo miredareda be etsy Antsahamanitra akaiky ny orinasa Sirama. Tsy mbola fantatra moa ny anton'izay afo izay hoentina aminao eto amin'ny fampalalam-baovao Kolo TV moa ny antsipiriany izay. Fa tontolo ny fifidianana kosa indray dia 3 volana melohana natanterahana ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena mbola maro ireo olom-pirenena antoko politika fiarahamonim-pirenena no mametraka ny ayainy amin'ny CENI laza ny anaramaso akaiky izay fifidianana izay ny KMF Knoe Albertin Ramelarivo. Manoloana ny zotra-pifidianana izay ho tanterahana eto amin'ny firenena mpiantsehatra maro ankehitriny no maneho ny fahavononany ny fanometanana anaramaso akaiky io fifidianana io. Ny KMF Knoe na ny fanabeazana olom-pirenena dia nilaza fa anaramaso akaiky ny fifidianana eto amintsika mialoha mandritra ary aoriana ny fifidianana. Isan'ny solitenan'izy ireo isaky ny birao-pifidianana. Ny KMF Knoe ao anatin'ny fanaramaso ny fifidianana izay ataony dia tsy mijanona manaramaso dia mijery dia mangina fa manaramaso ny zavatra rehetra hitanay fa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Raha miteny tokony ho izy eto zany ny lalàna aloha ny voalohany indrindra fa ny anankiray akoatra ny lalàna dia hoe manahoana ny lalan-tsaina ahafahantsika mametraka firenena ao anatin'ny fitoniana sy fandriampahalemana. Izay lalan-tsaina no itenenako an'ilay hoe etika satria rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna ary tsy mifanaraka amin'ny atao hoe etika tokony iainana ao anatin'ny fitantanan-draharaha eto anivon'ny firenena indrindrindrindra ao anatin'ny zotra-pifidianana dia tsy misalasala mihitsy ny KMF Knoe iresaka an'izany ary ny eritreretina hoe interlocuteur voalohany tokony iresahana dia ny CENI. Manambara ny foloan'ny CENI fa hanasazy ireo izay mandika lalàna mandritra ny fampelezan-kevitra. Raha ohatra ka tsy mipetraka ny etika sy ny fanajana eo amin'ny olona olohany eto amin'ity firenena ity dia andeha akaiza isika. Izay aloha zany ny zavatra petrako voalohany. Ny faharoa misy ezaka zany quelque part hoe ampitambatra an'ireo candidat ireo zany mba hifanao sonia amina protocole anankiray mba ahafahana mifehan'ilay propagande. Ny fahatelo any amin'ny sehatry ny propagande efa mazavazava kokoa ny zavatra lazain'ny lalàna fa ny pré-campagne no sarotra ny fomba fipetraka an'ilay trangan-javatra mitranga. Manasazy zay raha ohatra ka misy zavatra tena tonga dia teneniko aminareo eto fa anasazy zahay raha ohatra ka misy trangan-javatra tsy mifanahaka amin'ny lalàna ao anatin'ny plan efa teneniko aminareo eto zay zavatra zay. Ijoro zahay raha ohatra ka zavatra tsy manaja lalàna ilay trangan-javatra mitranga zany tonga dia valiko eto zay zavatra na iza ilay olona. Ny tombo 5,000 ny birao-pifidianana andatsaham-bato amin'ity taona ity tranga ity izay mbola hitoerana ny fanahiana ireo mpanao politika. Raha tsy ahifina natao sy ny androany ny fifanarahan-piara-miasa teo amin'ny CENI sy ny KMF Knoe, tanjona apetraka ny azona vokatra tsara kokoa amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana indrindra ny siny mangarahara hatrany eo amin'ny zotra-pifidianana. Mahakasika ireo hetsika sindikaly kosa indray dia niova indray ny tetikady nampiasain'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena nanakorontana ny fitakiany ireo mpampianatra hoy izy ireo. Raha ny tranga androany no terena ny sasany tamin'izy ireo tsy maintsy hampianatra indrindra ireo mpampianatra firamba. Mikaela Ramalona. Niova paikady indray ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tamin'ity androany ity manoloana ny fitakiany ireo mpanabe manao ny fitokonana. Samy nanao ny ezaka rehetra ireo talentsekoly, ny proviseur nanery ireo mpampianatra frama ampianatra tamin'ity androany ity. Verhevitra tanteraka ireo mpianatra manoloana izany, tsy hain'izy ireo na misy ny fampianarana tsy ka voatery niditra an-tsekoly izy ireo ny andro izay ho toiny. Raha ho anay aloha zao dia histogeo zay ihany. Tsy fantatra mihitsy fa raha fivoriana nisy natrianay tamin'ny viny. Tamin'ny latsinainy dia hoe izay mpampianatra tokony mampianatra, izay mpampianatra tia hampianatra ihany mampianatra, fa izay tsy tia hampianatra izany mahazo migrevy ihany zareo. Raha fahitanay ilay izany dia hitanay hoe tsy mety aminay mpianatra ilay izy satria amin'izao dia mbola profna littéraire presque hoe mampianatra raha misy ary dia mampalahelo anay hoe ny zay hoe CRC dia hoe histogeo na hoe ohatr'izany ihany ampianarina anay aty dia zay zany mba mangataka hoe mba omena le fangatahan'ilay mpampianatra satria le zay zany zao hoe CRC
dia ny matière de base anay tsisy mampianatra. Raha ho an'ny lycée moderne Ampefiloha no rarahana ihany koa ireo mpampianatra izay nanao ny fitokonana tsy hiditra ny toeram-pampianarana. Fa raha fahalalana izonay dia afaka miditra ao anatin'ny toeram-piasanay zahay. Faharoa manarakarak'izay ireo mpianatra dia nanatona anay daholo nanontany hoe fa inona ny tena marina dia nazavainay azy fa tsy mbola miverina ny mpampianatra rehetra eto amin'ny lycée moderne Ampefiloha. Misy koa mifanerena ireo mpampianatra FRAM izay lazaina fa tsy ho recruté mihitsy mandrakizay raha tsy mampianatra amin'izao ora sy fotoanany grève izao. Izany hoe misy izany ny atson'izay raha izay zavatra izay nijerena satria efa mpampianatra FRAM efa firy taona nanao asa soa teto amin'ity lycée moderne Ampefiloha ity ary mbola hanao asa soa tsisy promesse de recrutement koa hoe ho recruté nareo fa dia hoe tsy ho recruté ianareo raha ohatra ka mbola participer atao anatin'ilay grève. Taorin'izay nanomboka tonga tsikelikely teo amin'ny tokotanin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ireo mpanabe ary mbola saika hosakanana ihany koa izy ireo tsy hanao ny fitakiana araka ny baiko azon'ny mpitandro filaminana. Fanamaivanana ny ireo ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ny fampianana ny vola mivoaka amin'izy ireo no tena antony ity fitakian'ny mpampianatra ity hoy ireo mpitarika ny tolona. Anaovana antso amin'ny ray aman-dreny satria io fangatahana io ane rehefa miva dia ny ray aman-dreny no manana vahaolana voalohany satria afaka zany ny saryzany ray aman-dreny mampiena an'ilay fandaniam-bola eo ampelantanany. Manao antso aminareo ray aman-dreny tsy ny fiverenan'ny mpampianatra FRAM ao anatin'ny tapa-bolana akory no avahany olana fa vao may mampiditra olana satria zaza tsy manana fahalalana no ampanaovana examen ny anina tsy aza ny zavatra takiana tsy azo dia miditra fantiantoka ho an'ny ray aman-dreny miditra fantiantoka ho an'ny mpampianatra. Aleo tohizan'ny mpampianatra ny fitakiny mba hisin'ny tombony ho an'ny ray aman-dreny sy ho an'ny mpampianatra. Mbola nitoy androany ny fitakian'ireo mpampianatra nateo aza izany fanerena ankolaka sy mivantana niatra tamin'ireo mpampianatra androany izany. Itoram-pitso izay fitakiana izay raha ny fanazavana trany. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia potika tanteraka ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana maro samihafa ao amin'ny EPPU Centre 1 ao amin'ny Dirène Iorombe. Araka ny fanazavana moa dia tsy misy ny fanavoazana ny sekoly tato anatin'ny 7 taona nijorony. Fanadiny Yves Richard. Ny taona 770 nandrenana ny EPPU Centre 1 atao anatin'ny Zapiosy, Siskoiosy, Dirène Iorombe. Araka ny fanadihadiana sy mba tanteraka ankehitriny ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana samihafa ao amin'ity sekoly ambaratonga fototra ity. Mitete ny tafo mandritra ny fotoana ny rotsakorany, tsy zarary ny seza sy ny dabilio ary efa manomboka gaoka ny rindrina. Araka ny fanazavana azo, tsy mbola nisy ny fanavoazana sy ny fanarenana ny sekoly tao anatin'ny 7 taona zao, na dia efa nisy aza ny fangatahana, fanampiana sy famatsim-bola samihafa natao tamin'ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony. Fepetrany raisina ny dingana amin'ilay hoe fanampiana, fanomezan-tanana dia fanasoina ireo rasa mandray amangaika sy ireo mpiara-miombonantonoka, ny FRAM sy ireo mpamasy vola fa hatreto aloha zany dia mbola tsy nahazahoana valiny ireny ezaka natao ireny. Eo amin'ny resaka indray zany amin'ny hoe hoana le mpianatra amin'ny fotoanan'ny ranonorana indrindra dia arak'izao hitasika izao moa dia somary efa miha simba izy eo. Dia amin'ny fotoanany tena ranonorana besaka zany dia tsy maintsy mandray fepetra izahay mpampianatra zanona kely ny koro. Dia ny ranonorana tonony zany, le ranonorana tonony teneniko le cyclone dia afaka mianatra ihany izahay dia somary akisaka kely fotsiny reto table banc reto amin'izay tena tandrifiny mitete dia mitohy ihany ny fampianarana. Mbola misokatra ary mandray mpianatra maro ny sekoly ankehitriny raha ny fanazavana. Saingy tandindo mindoza trano ireo mpianatra raha ny fanazavana noho izay fanterany fotodrafitrasa izay. Manao antsoava amin'ny tompon'andraikitra trano izy ireo. Lafo vaovao kosa indray dia ny tsy fahafantarana ny lalàna velona ny sakana amin'ny fiarovana ny vahoaka raha nambaran'ny médiateur de la République. Eo ihany koa ny tsy fahafantaran'ny olona ity androm-panjakana ity miisa 700 ireo fitarainana voaray ho an'ny taona 724. Fezora Valy. Tsy fahafapo amin'ny didim-pitsarana mivoaka olana ara-tany fa indrindra ny tsy fahafantarana ny lalàna velona eto amin'ny firenena. Ireo no mahakasika ny ankamaroan'ny fitarainana voaray eny anivon'ny mpiara-drarin'ny vahoaka na ny médiateur de la République raha nambaran'ny tompon'andraikitra eo anivon'ity androm-panjakana ity.
sakana ho an'ny fiarovana ny vahoaka raha ny fanazavana io tsy fahafaezana ny lalàna io. Isan'ny sahan'asan'ny médiateur de la République ny fanelanelana ireo sampatra rahampanjakana amin'ny vahoaka sy ny olana misy eo amin'izy ireo. Tsy voafaritra mazava hatreto ny vokatry ny asan'izy ireo amin'ireo fitarainana 700 voaray ho an'ny taona 17 Vatra mbola hita zany hatramin'izao dia mbola misy lesoka ihany ny fomba fantanterahana i fonctionnaire ny asa zay tokony tanterahana tsara ny vahoaka. Matombola misy olona tonga, misy fitaraina na amin'ny lafiny maro samihafa. Le chiffre zay za tsy tiako mihitsy le atao hoe firy sanjato na firy fa raha vitanay satria tsy zay rery koa ny manana sanction atao na le zavatra hoentina fa tsy maintsy miangavy amin'izay mijery an'le toerana zay tsy misy tsy fifetezana amin'ny fanatanterahana an'le asa zao dia voatery atononay ohatra ny teneniko teo zao mikasika ny tany le ady tany za tsy hanao an'izao hoe rehefa nanantona an'le tany amin'ny domaine zay dia efa voavaion'io le taraiky ela be io kanefa matetika moa voavaly izy. Isan'ny olana goavana ihany koa amin'ny fanatanterahany mpiara-drarany ny vahoaka ny asany ny tsy fahafantarany be sy ny maro ity androm-panjakana ity. Isan'ireo fitarainana voaray matetika ary tokony anova fomba fiasa raha ny fanazavana ny sampatra ramosana ny fiahiana ara-tsosialy ny mpiasa sy ny olana eo amin'ny fomba fiasa ny tahirim-bola-panjakana amin'ny fisotrondronoana. Eo ihany koa ny olana amin'ny fizakana zopirenena ny tsy fandoavana karaman'ny mpiasa-panjakana ECD. Amin'ireo trangana fitarainana voaray ity androm-panjakana ity, 17 no mahakasika ny tsy fahafaezana ny lalàna, misy 4 ireo olana ara-tany. Fitarainana mikasika ny fitarazoan'ny fomba fiasa eny anivon'ny fitsarana misy 12. Olana eo amin'ny tsy fahazom-baovao 4, fa eo ihany koa ny fitarainana mikasika ny tsy fanajana ny zony ankizy sy ireo olona manana trosa amin'ny fanjakana. Raha tsy ahivina ny tanterahana androany ny tatitry ny asan'ny mpiara-drarany na médiateur de la République ho an'ny taona 17 Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia tsy anaiky hatramin'ny farany amin'ny famindrana azy ireo eny amin'ny topi-antsonana vaovao eny Ambohimanambola ny mpandraraha sy ny mpampiasa fiara etsy amin'ny fasan'ny karana araka ny fanazavana dia tsy mifanaraka amin'ny filana izy ireo izany. Fanadiny Yves Richard. Mitsipaka hatramin'ny farany famindran-toerana azy ireo eny amin'ny topi-antsonana vaovao na ny gara fisandratany eny Ambohimanambola ireo kooperativa mpandraraha sy mpampiasa fiara etsy amin'ny fasan'ny karana ankehitriny. Araka ny fanazavana, tsy ampoan'ireo kooperativa regionaly sy nasionaly eto amin'ny fasan'ny karana, ny isan'ny boxa voatokana ho an'ireo kooperativa, eo ihany koa nofany ity hevitra ampiasainy ity sy ny maro hafa. Sany 10 eo 10 ny boxa ao anatin'io manara-penitra io, fa isa afaka manisa hoe firy ny boxa eto amin'ny regional sy national, ho aiza daholo zany ny ambiny. Fa roa manarakaraka an'izay mahafantatra tsara tsika ny fa efa mividiny tsirairay mihitsy malagasy, mbola tsy mamela, tsy fotoanany mihitsy zao anaovana manara-penitra raha miresaka fitobim-piantsonana. Mba nisy fifampidiniana ve zany aloha vao nanao an'io zavatra io izy. Misy tombotsoa ambadika ny olombitsy ao anatin'izy fantatra eto zany, zay toerinay hatramin'ny farany. Boxa eny dia kely 1m30 sur 3m io raha tsy diso. Ary ny ofany koa mba fantatrinareo ohatrina ny ofany io dia hanao ahoana na ny entan'ny mpandeha. Raha hijeritsika zao ny avy any atsimo tonga amin'ny alina ny tomobile. Ho atao aiza ny entan'ireo olona ireo? Manao ahoana sécurité an'ireo? Isan'ny tsy manaiky ny famindrana ny tobi-piantsonan'ny fasan'ny karana. Any amin'ity gara vaovao eny Ambohimanambola ity ihany koa ireo mpandeha mivezivezy eto Antananarivo. Araka ny fanazavana, anahirana azy ireo ny sara ny fitanterana noho ny alaviran'ny toerana, ny tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa. Tsanake aitiagna zany sady lavitsy. Zahay maro anaka. Betsaka tenta ay. Ka ty vola haloa ay io manahirana anay. Eto aza zahay zao no efa mijaly mentsaka zahay findra Ambohimanambola agny. Dia ay tamin'ny sabotsy zao androany talata vao afaka. Kanefa matory amin'ny sinema eo. Le zahay zany tsy magnaiky te hoe hifindra Ambohimanambola na ino hido na ino hiatra. Satria ty zahay lavitsy ty misy anay, aya zahay hatory. Aya zahay handeha fa tsy mahitsy eto. Zahay tsy manambola. Indesy ay mandeha Ambohimanambola. Ho voahilika amin'ity tetikasa famindrana ny tobi-piantsonan'ny fasan'ny karana eny Ambohimanambola ity ihany koa ireo mpivarotra. Araka ny fanazavana, tsy afaka ny anala ny fahasaranana ireo mpandeha amin'ny famarotana ireo fitaovana madinidinika, ilainy mponina avy any amin'ny faritra samihafa izy ireo.
amin'izao andro oatra fotoana ohatran'izao zay tadiavan'ireo ny lamba-midina satria zay sady mivarotra lamba ny mivarotra satroka betsaka ny zavatra amidy rehetrarehetra zany agny mpivarotra madinidiniky ato misy mivarotra solde powerbank sy ny radio kely sy afaka andeha iasena agny abeoririka agny kaman'ireo voyageur reo satria tsy mahita agny reo olo agny amin'ny tany tena tsy misy hita hoe tany tsisy Andriamanitra zany tena ialan'ireo agny tonga eto Antananarivo zahay zany mboatra hoe naovan'ireo bazary eto amin'ny stationnement ka raha andeha akagny ireo na ny frais de pension-dreo moa ohatrino mbola agny koa zany tsy afaka mandeha makazy zay koa zany tsy ohatrany hoe feran'ireo zany agny tsy andeha hivatra nefa ny zao ny fivelomanay Arak'izany tsy hanala ny fahasaranany rehetra ny famondrana ny tobi-piantsonan'ny fahasankarana any Ambohimanambola fa nytaniana mipetraka ny hoe inona no antony tsy nanatsarana ny tobi-piantsonan'ny fahasankarana izay efa njoro ho an'ny taonany maro raha resaka kalitao sy fenitra no nambaratra any fa nananganana ny tobi-piantsonana eto Ambohimanambola ity. Tontolon'ny fitaterana izay hatrany dia manambana ny ampiakatra sarandalana ny fitateram-bahoaka an-drenivohitra na ny taxi be mifanohitra amin'izay kosa ny zava-misy ho an'ny zotra nasionaly miaina ny sarandalana mampiona rakotorson. Fiara rora be indrindra no miainga ho an'ny kooperativa iray amin'ny zotra nasionaly amin'izao fiandohan'ny fotoam-pialatsasatra 2024 izao raha natratra amin'ny fiara efatra izany ny taona 2024 miaina manaraka izany ihany koa ny sarandalana tsy voatazona ny sarandalana ofisialy. Roa taona telo taona ny sesy teo zay dia tsy dia betsaka loatra ntsony na dia vakansy sarany andro ka hoe betsaka mpandeha tahaka ny tany amin'ny teo 5 taona lasa. Ny amin'ny resaka vakansa na vakansa Pâques na vakansa lehibe tahaka an'izao dia tena tsisy mihitsy ataontsika hoe mihena ny tapany amin'iny. Tsy hisy ny fiakaran'ny sarandalana araka ny fanazavana trany raha toa ka tsy miakatra intsony ny vidin-tsolika. Mampanamafy an'ireo mpamily zotra nasionaly ihany koa ny tahotra lava amin'ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny lalam-pirenena, ny vola azo miena, manampitrotraka ihany koa ny fitaintainana vokatra izany tsy fandriam-pahalemana izany. Le ATT ny tompona ndraikitra amin'ny ATT sy ny coopérative mihitsy zany le kasiry any amin'ny le lalana hoe tokony tsy asiana an'le kasira dia vitesy party anakazo be sy firarazana iny manakazo maiva-tanàna faritra maiva-tanàna Magady misy an'io problème io koa. Tsy misy fiovana ny sarandalana ofisialy izany hoe ny sarandalana farany ambony raha oharina tamin'ny herintaona. Saika ho an'ny zotra rehetra mihitsy anisan'izany ny zotra amin'ny lalam-pirenena faha-7 ohatra Tana Tuliara 2,5 alina ariary, 3 alina ariary kosa ho an'ny zotra lalam-pirenena faha-4 Tana Mahajanga ohatra. Tsy voafetra kosa ny filatsan'ny sarandalana fa arakaraka ny fahamaroan'ny mpandeha. Watoltra nandray ary ny pejiny dokavarotra aorianan'izay dia nitolotra Novegas ataony Canal Plus Madagasikara ho an'ny mpanjifa no arosoanao. Eo ihany koa ny asa miavaka izay fanaovana sary portrait ireny. Rehefa avy eo ary. Za isambolana alohako amin'ny volana faktura jiramako tsotrery manomboka izao tsy mila misoratra anarana intsony fa azonao aloha eo ny faktura jiramanao manana proof ianao tamin'ny fandoavana ny faktura jiramanao antso isak'izay ilainao azy ny dièse 111 étoile 1 dièse mivola tsotra aingana azo antoka Telma opérateur voalohany eto Madagasikara Telma safidiko numéro 1 malagasy. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Tu crois qu'elle est comment la vache qui fait du kiri? Elle est tout carrée comme le kiri. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri, kiri, kiri. Présente Léonard Rosenberg, escroc professionnel. Voici ma nouvelle victime. Bonsoir, je suis Mrs. Mills, votre voisine nouvelle. Excusez-moi. Je suis enchanté de faire votre connaissance.
Elle possède, sans le savoir, une œuvre d'une valeur inestimable. Dites-moi, Hélène, cet objet là dans la salle de bain, là, c'est très joli. Il appartenait à ma grand-mère, alors je ne le vendrai pour rien au monde. Hein. Dommage. Épitrice! Oh, quelle merveille! Ce dont nous avons besoin, c'est d'une héroïne qui fait souffler un vent d'optimisme. Notre égérie, c'est vous, Scarlett. Non, et non, rien du tout, c'est non! C'est une star, elle fait le buzz. Nous recevons ce matin Scarlett Mills. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un petit tour rapide de Paris, on a un direct dans 5 minutes. Bande-annonce teo iny Madame Mills, une voisine si parfaite, film comédie mampihomehy no arahantsika ny alina eto amin'ny Kolo TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia miamoroborobo ny sehampiarihana trondro eto amin'ny faritra Analamanga. Antony mbola malalaka ny tsenan'ny trondron-dranomasina. Hatreto nefa dia mbola tsy manara-penitra ny fivarotana azy ireny eny an-tsena eny Albertin Ramelarivo. Fanatsarana ny teknika fanjonoana sy fiompiana trondro, ny fampitaovana mifanaraka amin'ny asa famokarana trondro, ny fanomezana fitaovana ho an'ireo tantsapa-mokatra ary ny toana avy amin'ny fanjakana, ireo no antoka piroborobo ny sehatry ny famokarana trondro amin'ny ankapobeny. Ho an'ny faritra Analamanga, misy mpamokatra zana-trondro miisa 700, mpanatafy-trondro 200 izay amidy 500 alina ny 1 kilao. Ankoatr'izay, ezaka maro ny takiana mba ho fampivoarana ny sehatry ny fiompiana sy ny famokarana trondro. Misy ezaka maromaro atao resaka fampivoarana ny teknika ny fiompiana trondro an-tanimbary, dia fampivoarana ny teknika ny fiompiana trondro an-dobo, dia ny resaka fikarohana izay entina mampandroso an'ilay fiompiana trondro, ary ny farany zany resaka fivarotana sy fitadiavana lalam-barotra. Dia ao anatin'ny fitadiavana lalam-barotra io zany natonga ny tetikasa miarahana miasa amin'ny MPE moa zany io hoe ahoana ny anatsarana ny kalitaon'ny trondro eto Analamanga. Io kalitao io zava-dehibe io satria miatra amin'ny mpanjifa manontolo mihitsy ilay izy. Hatreto, mbola tsy manara-penitra ny fivarotana azy eny an-tsena, indrindra eo amin'ny fidiovana sy ny fahasalamana raha ny eto amin'ny faritra Analamanga. Ny zava-misy nefa dia ny famarotana an'ireny trondro ireny dia tsy manaraka ny fetra izay tokony arahana zany amin'izany fidiovana, zany hoe amin'ny resaka fahasalamana aloha voalohany indrindra ho an'ireo olona izay mihinana n'izany trondron-dranomamy zany, satria tsy ekentsika intsony kosa angambany raha hoe hazan-dranomamy eny amin'ny tany no amidy, hazan-dranomamy amidy eo amin'ny masoandro be. Nefa fantatritsika fa zany hazan-drano zany dia mora simba, ary ny fahasimbany zany hazan-drano zany dia mety hiteraka aretina ho an'izay mihinana azy. Arak'izany, nanolotra fitaovana entina hanatsarana ny fivarotana trondro eto Analamanga ny tetika sampiana toy ny latabatra, bidao misy robinet anasana fitaovana fampiasa sy anasana tanana ary ny elo iarovana mba tsy ho taratry ny masoandro ny trondro amidy. Miisa 9 no hanomboana izao fanomezana izao entina mpanarana fenitra ny fivarotana trondro eto an-drenivohitra. Sy folo isanjato ny vahoaka malagasy no tsy mbola mahazo fahadiovana sy fidiovana ara-dalàna raha nambaran'ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'izany. Raika amin'ny 5 isanjato ihany koa no manana rano fisotro madio izay ambany raha oharina amin'ny vahoaka malagasy raha ny fanazavana azo Henri Florian. Raika amin'ny 5 isanjato ny vahoaka malagasy ihany no misitraka ny rano fisotro madio ankehitriny. Ambany io io raha oharina amin'ny isan'ny vahoaka malagasy izay manodidina 5 tapitrisa. Ny 9 isanjato ny vahoaka malagasy ihany koa no tsy mbola misitraka ara-dalàna ny fanadiovana sy ny fidiovana eto amintsika raha ny tarehimarika na vahoaka ny onivony OSH. Mbola lavitresaka ny tanjana no faritany fitoram-panjakana raha ny fisitrahana ny rano fisotro madio, ny fidiovana ary ny fanadiovana izay zo ny vahoaka tsirairay avy. Be le izy raha jerevana amin'le olona misitraka sy mitrehitra raha eo anatin'ny folo no misitraka ny fahadiovana sy fanadiovana. Dia raha izany zavatra andro no mitanjona rehefa ny tanjona antsika ny faritan'ny fitonana dia amin'ny taona 2024 tokony fisitraka tao ny olona n'izany zavatra amin'izao fotoana nefa raha izany njey dia mbola lavitresaka voatratra. Misy fandinihana nataon'ny olona dia hoe afaka 13 sy 900 taona tsika raha izao fitepon'ny fiazakazahantsika izao no atao dia tsy mahampiova zavatsika zavaka 13 sy 900 dia hoe lavitra dia zoan'olombelona ny fisitraka ny soany tsirairay mihitsy. Zany zavatra tapaka tany anatin'ny firenena mikambana ary firenena eo amin'ny 750 no napaka an'isany Madagasikara no sy nisy nanaiky. Mbola lavitra ny ezaka ho an'ny Madagasikara araka izany
ary mila manova bekady isika. Takina ny anatsarany fitondram-panjakana fomba mpiasany amahana ireo olona ireo. Ilaina ny fampivoarana ny sehitr'andrano fisotro madio eto amintsika. Takina ihany koa ny siny taberina ndraikitra avy amin'ny fanjakana. Ny zavatra hita eo amin'ny firenena amin'izao fotoana dia betsaka ny zavatra tokony hatsaraina eo anatin'le anan'izy. Dia eo koa ny zavatra anankiray taberina didy sy andraikitra satria fitondrana rehefa manao zavatra tsy fantatra akory hoe izy ny teny an'izao hoe ho atao zao nefa tsisy olona miteny akory hoe vita izy na tsy eo amin'ny lafiny famatsim-bolana iny tokony asan'ny société civile no manara-maso azy tomany amin'ny toerana maro na ve na ampiasaina ve ahoana ny fomba nizarana an'ilay zavatra tokony anaovana azy na amin'ny lafa fitsanjarana ny asa zany na ny dia izay no zavatra tokony jeremana. Ilaina araka izany ny fanaraha-maso ny tamberana ndraikitra eto amintsika. Mananjara toerana lehibe amin'izany ny fiarahamonim-pirenena sy ny olom-pirenena tsirairay avy. Nisy androany ny atrikasa ny arahan'izy ireo entina ijerevana vahaolona maharitra eo amin'ny sehitriny rano, ny fidiovana sy ny fanadiovana avy amin'ny faritra tsirairay avy. Nanoizantsika ny vaovao kosa indray dia ny 3 volana Jolay hatramin'ny 14 Oktobra izao nantanterahana ny andrana andefasana ny fahitalavitra Novegas vokatra. Fiara-miasa eo amin'ny Canal Plus Madagasikara sy ireo orinasa mpamokatra horonan-tsary malagasy omendanja. Ao anatin'ny Canal 99 ao amin'ny bouquet Canal Plus araka izany ireo horonan-tsary malagasy. Fizora Valy. Novegas anarana fahitalavitra vaovao ho jifain'ny mpankafy sy ny malagasy rehetra ao amin'ny bouquet Canal Plus manomboka ny 3 Jolay hatramin'ny 14 Oktobra izao ao amin'ny Canal 99. Vokatry ny fiaraha-miasa ny orinasa Canal Plus sy ireo orinasa mpamokatra horonan-tsary malagasy no nahavitana izany. Anatin'ny 12 herinandro no anatanterahana ny andrana andefasana ity fahitalavitra vaovao ity. Rabangona fohifohy zany fandalana kapobeny dia io mpanatanteraka amin'ny tantara mitohizina andavanandro dia ahitana sombo tantara 4 vaovao isanandro ary rehefa sabotsy sy alahady dia mahita horonan-tsary roa zany miverina mandeha eo. Misy sombo tantara mihoatra ny 20 sy 900 zany hitantsika ao dia maharitra 5-20 minitra avy ny tantara anankiray. Ao no mitantara ny tenana andavanandro toy ny sampatatsora na kosa felika. Ao koa ny mampiomehy toy ny malkila. Manampy an'izany dia misy horonan-tsary 5-20 ahitana dripitsana, tanamania, malaso sy ny sisa. Sehatra anankiray ngezabe zany hoe mba misy plateforme ho an'ny sarintsika malagasy ho alefa amin'ny Canal Plus. Ny alina zany dia hoe hitohy le tetikasa ary tena mba haritra. Dia ny cabinet profileur zany anton'le projet dia miara-miasa amin'ny Canal Plus amin'ny resaka hoe fitondrasana an'izay hoe vokatra zay ary indrindra ireo izay tetikasa samihafa atao mba ahafahany tetikasa mba haritra fa tsy hoe sanatria indray mandeha tsy olonvelona akory. Ahita ity fahitalavitra manome lanja ny sinema malagasy ity ny ao Mayotte sy La Réunion. Zava-baovao eto amin'ny ranomasimbe indiana ity tetikasa ity raha nambaran'ny Tale Général ny Canal Plus. Cette nouvelle chaîne Novegas qui est un magnifique projet et qui est unique, un projet unique en Afrique et dans l'océan Indien, c'est la tsy mbola nisy teto Afrika sy teto amin'ny ranomasimbe indiana zany hoe fahitalavitra andefa horonan-tsary malagasy ranoray izany. Mihitsy mahatoky ny famokarana eto toerana izahay eto amin'ny Canal Plus. Efa misy ireo fahitalavitra malagasy 7 ao amin'ny bouquet Canal Plus dia mbola iampy ny Novegas indray izany. Tsara ny mijery horonan-tsary amerikanina sy ny sisa fa hafa ihany ny vokarina eto an-toerana. Tsy ny eto Madagasikara ihany no mila an'izay fa ny mpijery fahitalavitra maneran-tany dia miandrandra ary mijery ny vokatra avy amin'ny toerana misy azy izay miresaka azy sy ny andavanandro ny aloha vao mijery ny hafa. Voir des contenus qui leur parlent, qui parlent de leur quotidien, qui parlent de leurs attentes, etc. Aorian'ny andrana tanterahana ny 3 Jolay hatramin'ny 14 Oktobra araka izany no hamantarana no avy ity fahitalavitra vaovao ity raha nambaran'ny Tale Général ny Canal Plus hatrany. Avouk Production, Scoop Digital, Horizon ary ny Profileur ireo amin'ny ankapobeny ireo mpamokatra horonan-tsary miara-miasa amin'ny Canal Plus anatin'ny fandefasana horonan-tsary malagasy amin'ny fahitalavitra Novegas. Amin'izao vaninandro ririnina izao ireo karazana moto no lamaody sy be mpanjifa indrindra. Nahitana fiakarany araka izany ireo vidiny ireo akanjo mafana. Nahitana fiakarany ihany koa sy ny fidiram-bola ho an'ireo mpivarom-poanjo fanadina.
Ifanotofan'ny mpividy ireo mpivarotra lamba mafana amin'izao vaninandro ririnina izao. Isan'ireo andafosan'ny mpivarotra betsaka amin'izao fotoana izao ny akanjo ba, ny satroka ba, ny cache-nez sy ny maro hafa. Ny manteau kosa no be mpanjifa sy lamodin'ny ririnina 24 ity, raha no nambaran'ny mpivarotra iray. Lamody mandeha amin'izao ririnina izao zany dia manteau perfecto reny lamody. Manteau zany tena mandeha amin'izao dia les bombes reny. Vide manteau zao 175 000 francs. 425 zany zay ihany. 200 fa ambony indrindra manteau. Misafidy sy mirona any amin'ny lamba firipy ny akamaroan'ny mpanjifa noho ny antony samihafa raha ny fanazavan'ireo mpanjifa sendra ny mpanao gazety. Friperie zany zao mba safidy e, satria ny firipy mafana dia mba friperie zao no tena be mpanjifa dia izay mba safidy. Ka izy zao mafana kokoa sady mba mora e. Dia ity vaovao zany fa firipy ny tena mba mahafinaritra ny saiko dia izay mba isafidianako amin'ny firipy. Ny antony ifidianako firipy dia azoazo kokoa moramora kokoa sady tsy be mpanana. Izay no mahatonga anahy mividy aty amin'ny firipy fa tsy ana vaovao. Anatin'izay atsika ny andro ririnina izay, mandeha ihany koa ny tsenan'ny voanjo amin'izao fotoana izao. Be dia be sady zao konkoa ririnina ny andro dia ilay izy mandeha rehefa hariva ny tena mandeha be satsia le mpiasa mirava daholo dia le mpiasa koa le industrie le mpianatra sy le mpiasa vany. Rehefa amin'izao ririnina izao zay mba malafo eo amin'ny ray hetsy eo. Fa rehefa maintany tsy dia malafo. Tsara fa malafo. Rehefa anina izy eo amin'ny 700 valonjato fa rehefa izao izy 5 000 kapoaka. Saika nahitana fiakarana avokoa ny vidin'ireo akanjo mafana eny an-tsena. Raha ho an'ny satroka ba ohatra, 2 hatramin'ny 3 ariary ny vidiny mandritra ny ririnina raha toa ka mandidina ny 2 ariary amin'ny fotoany maintany. Toy ny mahazatra samiavaka indray no entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity dia ny fanaovana sary. Ireny mpanao sary portrait ireny indray no entina aminao anio. Asa izay manomboka mivelatra eto amintsika. Mikaela Ramarola. Eto Analakely, toerana iray tsy misy tsy mahita raha ny fanamboarana sary ataony mahery portraitista. Izay no asany ahafantarany olona azy. Talenta fonikely no notrandrahana raha toa ka niainga tamin'ny fialamboly izany ary niampy ny fianarana sary. Efa ho 10 taona ny tenany nanao ity asa ity. Ho azy mitovy ny saran'ny fanamboarana sary portrait iray. Na malagasy izany na vahiny. Ndeha atao hoe ny olona rehetra ny tena mankafy ny fanaovana sary. Hoe atao sary zany le hoe portrait moa zany mahazatra antsika. Dia io tsisy hoe gasy na hoe vazaha fa rehefa hoe manana fahefa-mividy le olona dia tonga eto aminay. Ho anahy manokana, za tsy dia tena manana eritreritra hoe rehefa vazaha dia atao ohatran'izao vidiny dia rehefa malagasy dia izao vidiny fa miezaka mametraka an'le izy hoe mba ho matianina tanteraka zany no fomba fiasa dia efa manana mialatsy mampiasa le fiteniny efa prix fixe zany zahay eto. Nizaniza zany tonga eto na olon-tsotra io na ndeha atao kotrany hoe manam-pahefana raha ny tonga eto dia manana an'le hoe prix fixe foana zay. Miankina amin'ny ilain'ny mpanjifa ihany koa ny fotoana lany amin'ny fanamboarana sary iray. Ny fanaovana portrait fanaraka amin'ny mpanjifa foana zany eto hoe ahoana mivoaka ohatrany ahoana zavatra tiany atongavana dia 10 minitra zany aloha zany dia efa afaka anaovana portrait n'olona ray raha hoe resaka hoe fotoana farak'izay fohy zany no atao. Fa io raha nalatsak'izay raha tian'le olona dia ataoko arakarak'izay koa moa zany ny vokatra mety voaka eo. Tokony hisy ny fanomezana lanja manokana ny asa tanana malagasy sy ny fametrahana ny toerana manokana momba izany raha ny fanazavana. Antsika atao hoe manana andraikitra eto amin'ny firenena be dia be malagasy
manana talenta tsara, tokony ho atosika mihitsy ara tena tsy mena mitaha amin'ny zavatra ataony any ivelany dia faniriako raha za manokana hoe tokony ho atsangana zany ny karazana institut ohatran'ireny hoe école des beaux-arts reny zao ohatra any ivelany izay atao hoe mitaiza tena hoe mitaiza ny olona manan-talenta tsy voatery hoe resaka sary ihany io fa amin'ny lafiny rehetra mihitsy zany dia sady fampivoarana amin'ny maha olona le izy no miteraka fampandrosoana ho amin'ny manodidina an'le olona ihany koa. Isan'ny mampiavaka ny mahery ny fanamboarana ny portrait sur le vif na ny fanamboarana sary mivantana eo no eo. Manomboka amin'ny 7 alina ariary ny fanamboarana sary iray na ny portrait iray eto amin'ny mahery. Mahavelona ny asa saingy mila finiavana izany sy fikirizana ihany koa. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia afo miredareda be any Grèce mitohy hatramony famaizana ao amin'ny faritry Athènes. Olona manodidina ny 50 no fantatra hatreto fa maty ary efa 100 ireo maratra mafy. Fanadina. Mandravarava tanteraka ny afo any Grèce, station balnéaire 7 kilometatra miala ny Athènes no misy ny maty izay nahafatesana olona maro vokatra izany. Maro amin'ireo mponina no voatery ny findramonina an-tanam-polo. Raha ny fanazavan'izy ireo tao anatin'ny fotoana fohy no sehoiny ny fahamaizana, saika nitsoaka tany anaty rano ny akamaroan'izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Misa 100 ireo mpamono afo no niezaka ny fety afo tany Grèce ity. Tsy nahatohatra izany anefa izy ireo manoloana ny tsioka mahery etin'ny rivotra izay manodidina ny 10 kilometatra isan'ora sy ny fiakarany maripana ambony izay efa mahatratra 40 degré Celsius. Nandefa anjo vonjomaika amin'ny Europy Athènes manoloana izao tranga izao. Raha ny fanazavan'ny Prime Ministre greka kosa, tampoka ny loza tahaka izao ary tsy maintsy miomana hatrany ny rehetra amin'ny fiatrehana izany. Hatreto, nafindra toerana avokoa ireo olona avotra tao maty. Raha ny tontanisany voaka farany, olona mahery ny 50 hatreto no fantatra fa maty ary efa 100 ireo naratra mafy. No ity afo miredareda ary nahafaty olona maro tany Grèce ity. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manakatona ny vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soavamandry dia velomy fodalo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.